Gastratrany ianao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy dia tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana ara-maro zao amin'izao takariva izao GANGSTABAB izay no arahantsika atao anatin'ny fandaharana amin'ity anio ity andao ianao asaina ianaraka hatramin'ny farany ankafisa. Nodiny masoandro be lohataona tsy mba alina mitondra fisainana. Maty ianao tonga ilay fotoana mafy ilay andro ny fanaintainana. Mialanenina ny fianakaviana nanao izay ho afany ny olon-drehetra na dia teo aza ny fiafiana tsy tana ny ainao fa nanampetra. Olombelona isika eto an-tany miloloha lanitra ka mety ho lena solafaka fa mandihy tany ny sarinao sisa jerena. Aloka hamanjavona ny fiainana mafy ny fisarahana an-tany tsy maintsy zakaina fa tsy hitarainana ny eto an-tany fandalovana ihany. Andriamanitra ny tompon'ny aina izy rery no any mpandahatra tsisy intsony ho anao ny maraina izahay koa miandry ny lahatra. Tombon-dalana ihany ny anao fizahay mbola ho any daholy mbola ionana dia hifandao iary lalao amin'ny masin-dapoly nijanona treo ny fonao. Atao anatin'ny fandaharana ara-maro seo GANGSTABAB mazava ho azy araka ny hira izay narahantsika teo miarabanao tonga soa indray atao amin'ny fandaharana. Miarabany Sylvia dia miarabany mpijery mpanaraka ny fandaharana ara-maro seo rehetra eto amin'ny televiziona malagasy. Mpikabariny sady mpanakantony ny lehilahy. Ia, tsara raha ampatsiahivina kely fohifohy ny lalana nandalovana izany GANGSTABAB zany tamin'ny taona firy na GANGSTABAB ny GANGSTABAB. Lalana nandalovana niainga tamin'ny kabary ny zavadrehetra tamin'ny taona 3 no nianatra ny kabary tao anatin'ny fikambanam-pikabary malagasy dia nafangaroko zany zay kabary zay tamin'ny mozika zay nianarany ihany koa satria nianatra nitendry piano dia efa mpitendritendry gitara ihany koa hatramin'izay fa tsy hoe sehatra matianina be. Dia ny taona 10 no natambatra zany ireo ataoko hoe fanomezam-pahasoavana kely avy amin'Andriamanitra ireo le kabary zany sy le mozika dia nanome any GANGSTABAB tamin'ny taona 10 dia le narahantsika teo ny clip voalohany indrindra tao anatin'ny album amontana album voalohany. Ie, inona ny tena hoe gadokira voizina, inona ny tena anaran'ireny gadokira kafizinao sy voizinao ireny GANGSTABAB? Ny gadokira tena voizina tsisy, tena hoe tsy misy fa araka zany le kabary sy le hainteny zany tena voiziko mafy be ao anatiny. Raha miteny vahiny moa zany le izy dia hoe les mots sont mes armes. Zany hoe za zany mba mihevitra hoe natonga le GANGSTABAB moa zany mba mihevitra hoe gangster nefa ny tena tsy bokona be tsy ranjanana tsy be sandry fa hoe les mots sont mes armes dia zany hoe ny teny zany no fitaovam-piadiko. Dia zay mahatonga le izy za tsy manana gadokira mampiavaka hoe ianao mantsy raha vao misy mpanakanto anankiray vao misy hira mandeha fotsiny dia fantatra hoe hirany ihany zany fa ny anahy zany dia any anatin'le hoe teny mety teny mivatambatana io mety teny mana fotoana io mety teny mandratra sofina fa tsy misy fanompana fotsiny nazahoana fanakianana moa le izy hoe fantambatam-piteny miteniteny foana jiolam-boto kanefa amiko manokana kanto no fandraisako azy. Dia le gadokira zany tsy misy gadokira hoe inona fa zay gadona rehetra dia izako tengenana daholo. Ka zay mihitsy GANGSTABAB hoe za manokana zany ndray tsy teny hoe miteniteny foana fa somary mivatambatana kokoa le teny le izy ve tena hoe nisitomina avy ao anatin'ny fangaro tamin'le kabary mihitsy natonga an'izay hoe andeha hisafidy an'ity teny tonga dia ohatrany hoe mivantana manintsy ihany koa nefa le izy sy manoro avy hatrany. Ny amaliko an'izay nga mba ataoko hoe lafiny anankiroa ny voalohany le hira voalohany teo ankavanany ray tena hoe zavatra misy kanefa tsy tenenina na ihany koa hoe tsy azo lazaina mihitsy satria rehefa maty any ianao vao miasa zany reny karazana ohabolana amin'ny kabary ambohatra kabary ampandevenana ary famangina manamanjo dia ny zavatra ao anatin'ireny nefa mety hoe mampalahelo tsy mana fotoana aloha satria fahafatesana za aloha mana fotoana tsy ampozina. Dia ny lafiny anankiray faharoa indray maliko an'le fanontanianao teo le hoe mivantambatana sy ny karazany vao navita fianarana kabary tamin'ny taona 3 dia ny tsomponiko zany ireo ohabolana
ao anatin'le fifamaliana ao amin'ny setrany kabary moa misy an'le hoe donitany sy kapitandroka de izay donitany sy kapitandroka zay boky saika ho soratako de nitsongaiko manokana tao anatin'le izy a ny oabolana rehetrarehetra misy donitany sy kapitandroka fa mifantoka bebe kokoa amin'ny resaka biby de le boky soratako zany hoe donitany sy kapitandroka biby mahery fihetsika fa rehefa teo mpanoratana le izy a vao nieritreritra hoe efa tsy lamody tsony le manoratra boky a ny teknôlôjia efa miazakazaka be a de ny fandrosoana sy ny karazany a de teo ny nanapahako hevitra hoe aleo ataoko hira le izy de ho tenenina de ireo donitany sy kapitandroka zany hoe reo oabolana mivantambantana mahitsy tsy manafosafo satria donitany sy kapitandroka zany tena fifanandrinan'ny mpikabary anakiroa de tena reny zany no nisafidiako manokana nefa reny ny tena mora raisina indrindra rehefa nandalina kely zany momba ny oabolana sy ny anteny de zay mahatonga le izy tena hoe mahitsy be de tena mivantana be a ary le izy tsy zany namorona an'ireo oabolana mivantambantana refa efa nisy fa zany hoe nafangaroko tam'le tenjatovy kosa le izy de zay ny somary tsy zakany olona indraindray tao anatiny zay taona maromaro nidiranao tao anatin'ny sehatra ny zavakanto zay ianao ve nahatsikaritra na efa nahatsapa hoe mba nitondra anatra sy hoe nanova olona le zavakanto zay nivoizanao amiko manokana aloha le izy le hoe nitondra anatra tsy nitondra anatra mivantana raha iza manokana fa le nanova olona ndray a fahalalako azy kosa aloha angamba nanova ihany le izy satria le izy a misy zany atao hoe psychologie inversée amin'ny teny vahiny a le psychologie inversée io zany a rehefa misy zavatra fananarana tianao ampitaina amin'ny olona de misy tompona andraikitra am'izay ny voalohany zao a raha resaka fananarana de ny ray aman-dreny ny faharoa ny mpanabe fahatelo a ny mpampianatra ny fahaefatra mpitondra fiangonana sy ny karazana ohatr' zany fa ny anahy manokana indray zany amin'ny GANGSTABAB ana de zay le stratégie na psychologie inversée zay no nataoko zany hoe teneniko amin'ny alalan'ny hira zany a le zavatra tsy mety sy le zavatra ratsy le zavatra tsy tokony ho atao de io zao de reny zavatra reny zany a no tokony ho tsapan'izay olona mandray zay ny teneniko anao hoe ankolaka zany a le fananarana zay ataoko fa zay tsy natakatra an'izay zavatra zay moa zany de mieritreritra hoe tsy lamboto sy miteniteny foana sy ny karazany be de be kanefa naizanaty zany za koa tsy anadio tena hoe nety zany le fomba fampitako an'le afatra na tsy nety fa teny atsipo any manam-pana le izy a de fizafisainy manatsaina eny ary isento kely indray aloha tsika amin'ny alalan'ity hira ray ity inona ny lohateny GANGSTABAB hira anankiray manaraka toy an'izany hoe suite logique an'le hira voalohany teo ile ankavanany ray le voalohany teo a iny zany de naravoko tao anatin'iny a ny oabolana rehetrarehetra zay mba takatakatry ny saiko zay mora raisina ihany koa manodidina zay le hoe kabary ambohatra zany hoe mbola ao ambohatra ny razana de kabary ihany koa rehefa mamoaka razana de ny famangina manamanjoa de ny faefatra farany kabary ampandevenana de ny akamaroan'ny oabolana zany a manodidididina an'ireo rehetrarehetra ireo a de navadiko ho zavakanto satria mba tsy ho fahoriana mba tsy ho alahelo foana zany no ahinotsika an'ireny oabolana reny a de hitatsika tao anatin'ny akavanan'ny ray iny de mihiratsika manaraka toy an'izay ihany hoe dia mbola velona ny olona de mbola velona ny olo tianao a de tolory fitiavana tolory fanomezana tolory voninkazo ihany koa de tolory tsikitsiky de lazao azy a ny tantaran'izay tsara rehetra fa tsy rehefa maty ny olona vao tolorana ny voninkazo sy ny karazany de reny zao a hitako hoe nety mihitsy any nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny nanolorana maroboninahitra ny barea fa tsy hoe rehefa maty ny olona vao mena ordre national na ohatran'izany zany hoe mbola velona zany ny olona de tokony a omenao a ny valeurany sahaza azy fa tsy rehefa maty vao raha malala maty vao be galona de rehefa maty any lohateny le hira manaraka rehefa maty ao alahelo ianao alahelo ianao alahelo ianao fa zay alahelonao zay tsy hitako intsony tsy hitako intsony fa voaiden'izao rehefa maty ao
itomany ianao, itomany ianao, itomany ianao. Fa zay ranomasinao zay tsy andena ny tratrako intsony, tsony tsy andena ny tratrako intsony, tsony fa mitomanidy an'izao. Rehefa maty aho, reo toetrako tantarainao, reo toetrako tantarainao, reo toetrako tantarainao. Zay tantara. Iny ny rehefa maty zay niarahantsika amin'ny gangstabab. Manana hira firy eo ianao amin'izao fotoana izao gangstabab, izao aiza ny album? Hira gangstabab amin'izao manodidina ny 30 eo. Ny 9 amin'izay ao anatin'ny album voalohany sy faharoa. Album voalohany amontana, dia ny faharoa nivoaka tamin'ny 2014 aviavy. Misy hira valo tsirairay isaky ny album. Dia ny album fahatelo zany hira valo manaraka ivoaka amin'ity taona 2014 ity amin'ny volana aogositra. Dia izy io moa zany misy hira valo ihany, zany hoe 420 zany totalin'izay hira ao anaty album zay, fa misy hira tsy ao anaty album fa efa nivoaka any eo amin'ny anakeniny eo. Dia zay moa hoe 30 eo zany hiran'ny gangstabab amin'izao tsika miteny zao. Dia io 3e album io zany le fangady, satria isany amontana roa ny aviavy 3 fangady ivoaka amin'ny volana aogositra io efa saika nivoaka izy io tamin'ny taona 2014 fa tsy tratra satria enjakenjana le mikarakara hira. Ka zay indrindra gangstabab ohatrany somary nisy décalage kely, somary elaela kely, ina ny mety nahatonga an'izay? Ary za koa mahita hoe ny olona rehefa ohatra somary amin'ny taona hoe taona ny rana zay efa somary maromaro ny hira vita, ny sanganasa. Misy antony manokana ve ny gangstabab? Ny antony manokana nanambady narindra. Dia avy eo izy niteraka fa sangisangy fa sarotsarotra zany ny fiterahan'le album fahatelo hoe zay ka le azo ilazana azy. Dia le izy koa moa zany Sylvia eo amin'le ny faladiro ny sapanana 7. Dia le asa ataoko mihitsy koa zany satria tena tsy afenina fa le zavakanto zany amiko tsy tena hoe asa raikitra, tena hoe asa fivelomana. Dia nefa koa betsabetsaka le fandanina ao anatin'ny zavakanto na miditra studio na manao ny clip sy ny karazany sy manao album. Dia zay mihitsy zany hoe faladiro ny sapanana 7 dia sarotsarotra nanao an'le izy. Dia io aloha zany vokatra fanomezana manokana izy io ho amin'le zavatra anankiray dingana manaraka. Fampisehoana spectacle kely mihitsy zany no atao le hira rehetra ao anatin'ny album fahatelo dia anasana ny mpanao gazety, anasana ihany koa ny mpakafy rehetra eto Antananarivo renivohitra aloha zany no tratrantsy voalohany amin'ity indray mitoraka ity, fa tena hoe omena maimaim-pona hoento ny CD na ny DVD, hoento ny clé USB fa dia omena ho zaraina any mpakafy rehetra zany. Zany hoe tsy ho amidy zany io album fahatelo io fa dia omena. Misy machine maromaro ao ordinateur dia tena ho zaraina aorinan'le spectacle. Ya, manahoana sy manahoana no mety ho fandaharam-potoana gangstabab? Ny fandaharam-potoana angamba tena hoe akaiky indrindra aloha zany dia izay fivoahan'ny album fahatelo zay amin'ny volana aogositra. Mankasitraka be dia be gangstabab ny vahiny teto amin'ny fandaharana ramarsy ao, mirary anao lasa lavitra amin'izay rehetra irinao ny ekipa rehetra eto amin'ny fandaharana moa zany. Dia teny hafatra sy hoentina amitinana an'izay rehetra voalazantsika teo zay? Ny amitinana angamba n'izay rehetra voalaza teo zay dia hoe gangstabab teo nandritra ny ataoko hoe 5 taona, satria ny taona 14 no namoaka hira voalohany dia nandeha teny moa zany karazana gadona maromaro amitinako azy araka ny tenen'ny Sylvia teo niainga tamin'ny hoe ainteny oabolana slam zay kokoa zany no niaingatsika. Fa avy eo moa zany rehefa tena niakatra avoavo kokoa, niakatra sehatra ambonimbony kokoa le zavakanto dia tsy maintsy hoe nanao hira mihetsiketsika gadona hafa kokoa. Dia na izany naty zany fa isorana be dia be ny mpankafy hatramin'izay ka hatramin'izao sy ny mbola ho toyany. Dia mirary soa ihany koa atsika rehetra na tsy mpankafy fa tena hoe teny atsipony manam-panaly izy efa voalazako teo ka aviza fisaina manantsaina
de mirary soatsika rehetra zay manaraka fandarana am'izao fotoana zao a sotra gangstabab andrapiona eny ary ny farana atreo indray ny fandaharantsika isaorana be deaibe tsika rehetrarehetra tany tokantrano tany zay nanaraka ny jeretrano farany isaorana ihany koa ireo teknisiana sy ireo mpiara-miasa rehetra de tsy ana ihany koa ny tsisy oatra andreo vahiny ny mpikarakara ny taovolo sy ny tare ny koafisetra ery ambato mainty ety ampamarana de tiana ihany koa ny mampafantatra anareo sahady fa de isy fiovana tsy ho ela ty fandaharantsika tya zany fiovana izany de hoentina natsara ny fandaharana trano mazava ho azy koa de mametoky anareo zay fa mbola ifakahiteto ndray tsika amin'ny herin'ny toy izao mandrapiresaka indray ary